ahoana marina. Aoko zay ny fanabotriana vahoaka. Ninona nambara ny pomba ny fitondrana Andry Rajoelina. Dia fitondrana sady tsy alehany no tsy mahay ninona ity fitondrana ity. Fitondrana pakatahaka fa tsy manana ny mampiavaka azy tahaka ireo fitondrana fandimby rehetra. Raha tsy ny any ivelany no alaina tahaka dia ny any hafa eto an-toerana. Io ilay antsoina hoe tsy manana servô io fitondrana io. Ary tsy nasienjehana mafy ny antokotry Madagasikara izay tariny Filoha Marc Ravalomanana. Saingy ny hita dia izay teneny sy ny ataony ihany avy eo no arainy. Tena mampalahelo. 17 taona katroka nanenjehana ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotry izao fitondrana izao sy ny ekipany. Saingy hatramin'izao dia mbola io ihany no manahirana azy. Aleo tonga dia tsorina ny resaka. Ilay fahorim-bahoaka, jiro tsy misy, rano tsy misy, fandriam-pahalemana tsy misy, boursan'ny mpianatra tsy voazara, zaza malagasy tsy mianatra. Dia tsy manahiran-doha velively izao fitondrana izao. Fa ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotry no makarary ny lohany. Ary mety tsy mampahita tory azy mihitsy azy amin'ny alina ny fitadiavana fomba sy ny hevitra mba hanosorapotaka sy anembatsembanana ary ampahafantarana ny vahoaka malagasy fa izy amin'ny fitondrana io ihany aloha no mambahoaka. Amatika amin'ny fotsiny no betsaka sisiny an'io fitondrana io. Tsika hony resy lava. Tsika hony 6%. Vony dinana imbandry esy cordo fotsiny soavina andrina dia fa ka zareo manko mila ampatsahivina hoe isaina ny androny amin'ilay mpitrahana eo. Efa tsy lava tsony io. Efa manomboka tsy mahita torimaso avy izy iny fa mahafiraigna. Efa tsy dia matory loatra. Satria mitady ny fomba rehetra hoe inona ny ray ny amonona ny hetsika ataony tiako Madagasikara. Fotoana ny menay latsinainy. Tonga tany zay ny alakamisy dia efa tonga tany zay anomana an'le izy. Fa inona ny nataony nalefany tany le tômôbila ngeda be iny ampitondra hoe fitsabona hono. Nampidinina tany dolo rehetrarehetra ty aminona afo zany amin'le vahoaka initsena. Dia hoe miasa amin'ny fanjakana. Odo Marina mihitsy izay voalazana izay. Tsy ny tany soavinandrina ihany no nahitana izany. Fa efa betsaka ireo toerana nanaovany io mpitondra io toy izany. Fanamparam-pahefana sisa no azony atao. Saingy ny tsy fantany dia ny hoe efa betsaka no niala teo tao amin'ny toerana io hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena izay. Misy farany zavatra rehetra. Raha mba voatsinjo moa ny fahorim-bahoaka ao anatin'io fanehoany toetra ratsy io, ko inona ny olana? Sady efa nangalarany mihitsy io toerana io mba azahoany azy. Nampiasany doublon ka iamen'ny posiny amin'ny volany knapsa sy anampatra fahefana no anton'ilay fangalarana izay nataony. Ninona nambaran'ny Rajoelina sy ny pomba azy dia tsy lany bahoaka tamin'ny fomba demokratika ny fitondrana ankehitriny misy azy io. Izany no mahatonga hoe tsy misy tanteraka ireo zavatra nampanantenainy fa manao kopikole sisa ilay fitondrana. Aiza ilay freriana hatramin'izay? Ny hevitena mantsy fa avita be noho ny Filoha Marc Ravalomanana ka de nanongana azy teo amin'ny fitondrana izay sady voafidim-bahoaka no mbola tao anatin'ny feptom-piasany tsy mbola tapitra. Saingy nahavita lavitra no ilay noheveriny fa ho ratsy tamin'izany ve ilay filoha ankehitriny. Raha lalana 10 kilometatra no vita goudron tamin'ny fitondrany Filoha Marc Ravalomanana dia 4 kilometatra no vita ny Andry Rajoelina ankehitriny. 3 taona mahery izao mbola 40 kilometatra no lala vita goudron any amin'ny lalam-pirenena fa 420. Lalana pavé sisa no tokana n'ilay filoham-pirenena izay lany tamin'ny doublon fa misoratena ho mambahoaka ankehitriny. Ny tena mahamenatra aza dia ny fomba fitenena n'ilay ray aman-dreny ara-panata ny fianaran-tsoa hoe kabone tsy vita tao anatin'ny rotaona. Fitondram-panjakana no resaketo dia gaga ny tena hoe fa ahoana marina. Izany no mahatonga azy manenjika mafy ny Filoha Marc Ravalomanana io satria ilay mihevitra ny tenany ho TGV na aingam-pandeha to fandeha tsokatra tanteraka amin'ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka ary tsy nahavita ny vitan'ilay naratsiana sy naongana mihitsy tamin'izany fotoana. Ny tsy fantatry ny vahoaka malagasy dia ny hoe
tsy zakany io an'ny rajoela io mihitsy ny mahita fa tiany vahoaka ny filomarikarahavalomanana ary tsy zakany fisainany ny resin'io filomarikarahavalomanana io eo amin'ny sehatra ny rehetra na ara-pifidianany zany na eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana hoy mantsy ny filomarikarahavalomanana raha niresaka ny zavabitany tamin'izany fotoana hoe tsy amboarina ny lalana tsy arina ny fako miaina ny rano maloto miaina ny jiro maty lavy zao nietraketraky ny sasany loza tsy ho avy eo nga isika hoe tsy hodongo eo nga isika hoe tena mitaraina ary tena mitalao mafy ny boriboritany rehetra tsy eto ihany fa tsy rarina ntsony zao fiainana misy eto Madagasikara zao tena tsy rarina ntsony zao fa tokony ho say tsy azo le ferina intsony ty zavatra mahazo mivoaka malagasy ty latsaka ry anatin'ny antsana mangitsingitsiky ny fahoriana ny vahoaka malagasy tena toy ny valala vatango toy ny very fanambola velona tsy hitany tsony zy andrandrano ady ny firy makany Antsirabe taloha de vita ady ny firy makany Tamatavy de vita makany amin'ny lerangady ery Ambatondrazaka avaritra ndrefa avaritra Atsinanana taloha firy zao izy manao tsy vita koa nery dosimbany ery jereo nge ty lalana eto amin'ny 67 hectare natao aiza daholo ny vola tokony hanamboarana ny lalana ny fanaovana ny entretien nakaizy marina mihitsy izany taiza moa ny laharana nisy an'i Madagasikara tamin'ny fotoana izay nitondrany filomarikarahavalomanana ny firenena dia aiza no ny afaran'ny firenena rehefa tonga teo amin'ny fitondrana iany Rajoelina dia rehefa tsy mahita atao intsony ilay filohampirenena sy ny ekipany dia makatahaka isisa ilay lalana nolazaina fa tsy azo hanina hatramin'izay no anerena ireo governora tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy maintsy mahavita avokoa ny isaparitra anga ilaina indray ny lalana ringa filohampirenena nanao redynamisation na tokotiko i Madagasikara dia io fa nanao sy nampiasa io teny io ihany koa ny ekipany Rajoelina dia hoy ny solom-bavambahoaka hoe ny antokotiko Madagasikara manao redynamisation tsy fantatrareo akory ny dikan'izany redynamisation zany fa mangala tahaka fotsiny mamonombo ny fantatrareo mikasika ny redynamisation nareo marina mihitsy izay voalazana izay raha fehezina ireo rehetra ireo dia mbola ny antokotiko i Madagasikara no fitaratra eto amin'ny firenena ankehitriny na miezaka mamony sy manaratsy aza ny ekipa ny fitondrana dia tsy mbola nahadingana akory ny ampahefatry ny zavabita ny filomarikarahavalomanana tamin'ny fotoana izay nitondran'ny firenena ny fitondrana Rajoelina ankehitriny io na dia efa ho mandatelo aza izao no vitany tao anatin'ny fitantanana any Madagasikara tsy misy afa-tsy ny fanangonan-karena sy ny fangalarana no hita tamin'ny fitondrana io hatramin'izay ampy zay ny fanabotriana vahoaka ampy zay ny alabato ampy zay ny fitondrana jolamboto ampy zay ny fanaparam-pahefana mila olona mendrika hitondra azy i Madagasikara ary mila olona tena safidin'ny vahoaka hitondra azy mila olona vonina anandratra sy hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka mitsinjo ny tena fiainam-bahoaka fa tsy olona mampanono fotsiny sy mampanantena pokaty ary mpanome tombontsy ho vahiny eto amin'ny firenetsika ity fa ahoana mariny ahoana mariny